Nosokafan'ny Shell Madagascar ny 8 desambra lasa teo ny fahafahana mandova vola amin'ny lalan'ny carte visa eny amin'ny station Shell eran'ny Madagasikara. Hiatra amin'ny tombotsolika 1.70 amin'ireo 470 eran'ny nosy izany hatramin'ny faran'ny volana janoary 2024. Tafiditra anatin'ny politika fanatsarana ny tolotra ary ahafahana manakaiky kokoa ny mpanjifa izany hoy ny talepitantana ny Vivo Énergie Madagascar. Et ce lancement s'inscrit essentiellement dans le cadre d'être beaucoup plus proche et soucieux de nos clients et soucieux du côté pratique des paiements. Ça va sans doute aider nos clients à mieux les accompagner lors de leur visite dans nos stations-service. En premier lieu, c'est un paiement sécurisé. C'est pour des raisons de confiance, des raisons de traçabilité et de minimiser la manipulation du cash. Afaka mampiasa ny carte visa ny mpanjifa eny amin'ny tombotsolika Shell na ho an'ny fividianana solika izany na ny tolotra maro samihafa na koa ny fividianana entana ao amin'ny shop. Ny mpanjifa zany rehefa mividy solika eny amin'ny station service Shell dia afaka tsy mampiasa cash intsony izy manomboka zao fa mampiasa carte visa. Raha ohatra izy manana carte visa dia mividy solika izy na mividy service izy na mividy entana any amin'ny boutique dia misy terminal de paiement zany eny amin'ny station mandray carte visa dia atsofoka fotsiny ny carte visa dia mamoaka mangataka code dia ampidirina eo zany ho vidin'le solika na le zavatra jifainy le mpanjifa teny amin'ny station dia ohatra ny metsena amin'ny carte sy ny terminal de paiement rehetrarehetra électronique dia mivoaka ny ticket dia vita ny achat-n'le client. 74 station service Shell zany zao misy eto Madagasikara dia 61 station service no efa tonga dia vonona mandray any carte visa mandeha vagy ny telo moa zany izy io hatramin'ny farany 31 janvier 2021 dia mandeha miandarina tsikelikely zany aorianan'le 180 no amenona isany izay mbola tsy nahazo an'le terminal de paiement afaka mandray an'le carte visa. Eny anivon'ny tombotsolika dia efa voahaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra, aro-tanana, visière, aro-vava ho an'ny pompiste ary ny fepetra fanadiovana ny TPE isaky ny misy mampiasa. Manamora ny fiainan'ny mpanjifa ny fampiasana ny carte visa fa ireo mpanjifa voalohany teny amin'ny station Shell. Tsy mila manao retrait vola intsony rehefa anao vidange eto amin'ny Shell fa afaka mampiasa carte. Mety be amiko ny carte visa Shell fa za zao vidy solika 100 000 ariary mbola metsena dia tena milama be saiko tsy mikirakira vola intsony mandehandeha sady miaro anahy sy ny fianakaviako amin'ny arrêté au fiche. Shell ariary manome an'izay tolotra hoe ny carte visa rehetrarehetra dia afaka ampiasaina amin'ny service rehetrarehetra ato amin'ny Shell. Dia tsy vita an'izany fa mbola omeny zareo fanomezana ihany koa dia tena faly be. Merci Shell.